Andriamanitra izany fanamasino, Andriamanitra velona, Andriamanitra maheny, Andriamanitra tomponaina, Andriamanitra izay mitonga anay amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinao tokoa ianao. Ary Andriamanitra azo antoka tsy misy tahakao any an-danitra tahidianany. Tena aminay ianao miaro amin'ny hanavao anay satria manavao zany famoramonao isa-maraina dia Andriamanitra tianay ataoko manapaka amin'ny fiainanay ny fiadananao. Amen. Sodran'Andriamanitra satria efa tady amaratara sady an'olo efa ny amin'ny hoe manana fahamarina ny ao ona moa zany hoe manana fahamarina ny ao anatrehany dia ny fampaniana zany miverimberina sy arena nanomboka tamin'ny Pilata nametraka fampaniana tamin'ny Jesosy Pilata. Ini ada fampaniana koa inona marina rehefa apetraka zany fampaniana zany inona marina dia mamarina hoe zao marina aminay dia lasa manina hoe vanina fampaniana hoe inona marina lasa misotoko anay samy manana ny ao anatin'ilay marina. Alohan'ny dia azahoana ny valim-pampaniana efa tsy nainana ny fotoana tsara izay tokony hanina aza manana tamin'ny Pilata satria tsy mianana ny valy atao hoe dinisona nasatanana aveo efa nasatanana amin'ny rano marina IZA tô feo famotra dia fiaraha-mientana ny marina ny rano tsy marina ny rano hitantsika amin'ny adolako tia zao alova depute dia zay mitendry reka samy milaza nina dolo samy milaza ho marina dolo zay mivoaka reka vavany avany dia tsy any amin'izany lafodolo izany mandeha ny fivavahana. Misy tena dia tsy mamaliana mamono kristiany na mamanina fireneny da ny Syrie zao politika mihitsy le tanàna rafa any toerana hafa rehetra dia mamono olona tsy tanoano ny Islama marina vena atao zareo dia arakan'izay fafinoany raha mahafaty kristiana sy mandringana mampimanampoka fiolona maromaro izy dia mahazo paradisa ny danitra. Ary ny amin'ny lanitra misy amin'ilay lanitra zareo olona mahazo mampirafy koa any satria vehivavy dimy farafahakeliny ny anjaran'ny lehilahy any amin'ny paradisany zareo. Ary tsy gaga ianao raha betabe ny malagasy akehitia miseho saronona io lazava silamo satria ao anatin'ny fanamboarana saina ao anatin'ny fiainana dia mirona ho amin'izany fampirafesana zany ny fiainan'olona maro. Ary misy araka namarina izay taranany izy i Solomon zay tena inona mihitsy ny nataon'i Solomon satria izy nanatavaly tsindrano fitondraka ary telondrano vaty be firy zany vaty arivo mandeha sanao zany efa hotapitra ny telopona vovotena dia arivo satria mpona ray dinamepolo sy telondranomano fotsiny mandeha ndray izy tona faharoa mandeha tona fahatelo ka misy azan'olona tompony afanyrika zay manaraka amin'ny finoana ny Solomon. Dia misy zany raha hoe Mohamed manaraka ny Mohamed
izany tsy zao lehibe manaraka ny frehevikoa dina rehefa mianatra teny sinoana teny mandaray dia tsy maintsy manaraka ny frehevy miako fiziusy dia misy koa mpanolona tompo fivavahana be lehibe Madagasikara efa 5 stely zareo milaza manana marina oa tamin'ny teny koa zay manana marina zay manana fianan-tsara mendrika ilay tahaka zany lazay ny olona ny ataotra hoe andresy ny fisainan'ny olona ny olona manana saina dia io tena tona ny zava-misy dia zao fisalasalana ny fiainan'io feno fisalasalana kalaitamian'ny saina hoe indrindra nao fifohazana amilazako mefity dia izao tariana ny fosiny sainao hanaiky ny fanamarana enao zany misy olona mamano baiboly fa tsy manaiky ny fanamarana ny baiboly mamano baiboly fa tsy manaiky ny fanamarana Andriamanitra ny tenany ao amin'ny baiboly feno olona manao azany mamano baiboly fa manita tsy manaiky ny fanamarana Andriamanitra mamaiky baiboly fa tsy manaiky an' Jesu Kristy tsy mahalala an' Jesu Kristy tsy manaiky an' Jesu Kristy ho zanak'Andriamanitra velona tompony sy mpamonjy azy tsy ekeny olona zany nataona karazana tantara sy andamo ilay fidinan'Andriamanitra teto amin'izao tontolo zao fadin'Andriamanitra fataka izao tontolo zao ka natolony zany ny nanolona ny zanak'Andriamanitra dia anatena miasa manavona ka andraisan'le tsirairay isavaka na famonjena eto zany famonjena dia miantefa min'le olona tsirairay ary zay no sainakimoanao isaky ny misy atao hoe anio isaky ny misy hoe anio Andriamanitra zany rehefa manisa anio ny sain'Andriamanitra minitsy mijery ny ano tsy halo any lasanao any fa ny anio enao tongeto anio io zavatra vaovao tian'Andriamanitra sy ao fiainanao ny fiekekely sain'Andriamanitra ataonao ka hanavaozana famorampo isanandro sanandro ho amin'izay natao azy ilay Andriamanitra zany fomanetsena avany an-tany Chrysostomee ary rehefa nidina eto an-tany izy dia tsy misy zavatra nikerain'Andriamanitra hoe fa afa-tsy ny anafaka an'ilay olona izay atsony hoe mpanota tokony ho very sy rehoe tsy misy manana iray azy eny ny fiainana eny amin'ny ataony fitapitana ataony ny fiainana andavanandro io ary na tsy misy mahita mihitsy azy io miandroandro ao anatin'Andriamanitra fata hitany satria izy mipalaza ary eo no tena tsaon'olona misy makolona bebe fa mahatan'Andriamanitra zaho olombelona ty azonao fitahana fa Andriamanitra tsy azonao fitahana mihitsy zava-naitenao anatin'ny sainao any anatin'ny fonao hitan'Andriamanitra satria izy mandinika ny fo sy ny fo mitanjona dia amonjy ny manota koa sotoanao zay ny tanjon'Andriamanitra aninona hoe
tompoany sotoanao tsy hoe rehefa mitony filazantsara dia tsy manota tsy manota tokony bebana asotry rety atao amin'olona za manombotombony olona ilareto fa raha misy tavely eo tahaka ny tohatra inao tsara ny tohatra raha eranao zao le tohatra tsy tafakaka mihitsy fa le olona miakana ny tohatra no fa manaleakeambolany ny olona miakana ny tohatra no fa tonga eo fa itohatra io zany eo ary nandray a be debe ny mpanompon'Andriamanitra lasa tohatra asa io ny mpanompon'Andriamanitra ny olona tafakaka izy tavely solamba zatsika ka rehefa tonga tokoa Jesoa dia inona ny fahamarina zay misy an'izao ny nataon'ireo tompo tsy efa namoaka dia milita amin'ny anarana ve zay tompo tsy efa mitompoteny tamin'ny anarana ve zay mipopoka mitompoteny mipopoka amin'ny fampianarana fa ianao tohatra rafiakarana ny krislava voalohana napokadisy tamin'ny andro missionnaire fa nanaraka an'ilay anarana izy rafiakarana izy lasa rahasamama nandray sady voninahitra fiaina lasa rahafahamanandry mavolo lasa vono matora ny vonono noho ny filazantsara fa rafiakarana tohatra asoa dia mbazana misy tianina kelikely izay mitolo tamin'ny hafa tsy tafita izay nanambarana ny filazantsara ny Kristy tamin'ny hafa tsy tafita satria nandraisa fomba mpivavahana ahafantarantsika fa ny fanavotanantsika dia tsy ny sain'olombelona no afaka mahatapaka fa misy ny fanahan'Andriamanitra izay tanazava mampianatra manohy izay zavatra rehefa nataon'i Jesosy Kristy ka mitsofoka ny alamin'ny fiainan'ny olona mamakivaky amin'ny fiainan'ny olona manondra manjera mandrava manodana izay ratsy eo amin'ny fiainan'ny olona sy ny fiainany ka manavoatantena tsy azo ny sain'ny olombelona vinavinainana vinana atao hoe fahamanana tsy tapaka ny sain'ny olona zany na hiaraka tamin'inona izy Jesosy zany tsy hitariky atokom-pivavahana tahaka amin'izay lazainy olona ka ilay fivavahana kristianina dia tsy fombafomba izao no lazainy Jesosy izay nahita dia nahitany raika zany ny fahamarina izay mahita Jesosy dia mahita ny raika Andriamanitra teo raitsika rehetra ka ny ahafahana manatongatsika ho zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy mandray a Jesosy Kristy aloha ny olona rehetra tsy maintsy manino dia nataony hoe tsy maintsy ahateraka iray ny olona vao azo manova ny fantaran'Andriamanitra fa izay tamin'ny Nikodemosy ao amin'ny jaolona toko fahatelo inona ny very hoe fahateraka piazo inona ny fahateraka annan Jesosy tompo mpamonjy verinao kilovelona zany magnataon'ny Nikodemosy mpampianatra teo amin'ny Israely nipoiza amin'ny fahaizana sorana masina zao ny Nikodemosy fampianarana tamin'ny Jesosy moa nahazo ny verinao kilovelona izay zao ny olona kahatra
avety amin'ny fidisy azarano mampahirana ny jamba very da nampisangana maty very konfisimisy maty daholo nandako tantara fa tsy mbola nisy nitsangana ro fotokevinona bebe ty zao tontolo zao reo dia maty fa tsy mbola nisy nitsangana fa nolazaina fa nitsanganao dia ny Jesu Kristy rery any fola ny fasaka hita maso zay nanatana misy nanafitivako ary mbola torina mananano any nitsangana taminaty Jesu Kristy tsy afy izy efa nitsangana zany ny fanamarina hoy Jesosy izaho no fananganany maty izay mino na dia maty aza dia ho velona iray zao na farinana foana ny fadimero tsy afaka miteny teo izany no amela tsy afaka miteny tahaka izany no karazam-pampianarana hafa rehetra fa ny afaka miteny dia Jesosy Kristy rehetra izao no miavina ary izao ny miaviko teo am'izao tontolo zao dia mianambara ny marina zany no zay Jesosy izay rehetra avy amin'ny marina no mahainyainy feo ahoana kozy dia fo ianao zany efa tafitafitohina foana am'zay lazay miteny Andriamanitra io tsy mpanompon'Andriamanitra zany mihitsy eo fa lazay n'Andriamanitra io tsy maintsy manatapa ny tombona sy ny tsoka hanova tanterana olona na ny fisaina na ny folo na ny fanahy na ny fomba fanisany andro azy tsika voatenananao no ampianaranay anisany aminay avonay foety inona nefa mbeha isainy olona universel inona nisany taona na nienina loana ka tsy rahainakona aloha tsy hifonana na ao anaty mananosazy izy na ao anaty iangonana izy na ho velany fianakaviny na ao anatiny fianakaviny sy aton'ny olona moa zany fevero mizotra ho azy fotsiny fiainana zao lazay Jesosy izao no miavika amin'izao tontolo zao dia nianamara marina izay rehetra avy amin'ny marina dia miainky ny feo ahoana hoe izao ny aviko amian'ny feo mahay miainky ny feo ny Jesosy ao misy any fadimakoa misy any hoe miaino ho velobelona ny fanahinareo miaino ny tenin'Andriamanitra ina dia le miaino ny tenin'Andriamanitra mabiditra n'Andriamanitra manaky izay mihinana ny nofoko sy ny sotron'ny rako no manana fiainana manasafatsy mihinana ny nofoko misotro ny rako zany lazay Jesosy rehefa rehefa ny fiainan'Andriamanitra zany raha toentanao ankehitry lakavany olona vokatry vokatra ny fitiavako ny asa koa hoe mpianana tamin'ny vokatra fotsy mano telo arivo sy telonjato fa rehefa atsona ianaka evatasina hoe tompoana ny lavaka sy zavatra be anaka ary zay fa rehefa fantanina raha tany zana
dia ozy hoe marina efa mifidiny zatsara mipetraka liainy zay lazainy Jesosy nianatra zay namarina Jesosy ary zay molazy hoe renao hoe zany feo zany te amelanao ny tena fiarahana ny Jesosy hitao ny tena iny Jesosy menatsika mifanotanana mihira toa hoe iza re mafamanapana fa olona sambatra zany andreo le mihira dia hoe tsy misy olona sambatra zany fa ianao tonga fitipovy mbola mitovy am'zany atao olona zany fisainanao sy ny fonao hoe tsy misy olona sambatra ary tonga eto mbola fiasara neta fiasara parotana ao amin'ny saina ao amin'ny siny ao amin'ny marenanao mbola misy zavatra mamakina mangeza fa ampiamoany dia ekeo fanomezana tontolon'Andriamanitra anao tsy manerenao Andriamanitra fa zao lazay fitiavana mandrakizay no mitiavako anao koa izany no nampahareta famamombo anao ahoana ozy Andriamanitra le Andriamanitra mampaharaka famamombo jerereraka amin'ny mbola le fahatelo hoanao zany teny zany tsy misy olona afaka vahan'Andriamanitra zany fa tonga hitady ny manona Andriamanitra iza ho tadiavina mpanona isaka misy atao hoe anio dia tsy misy olona na iray rehefa latsaka ao anatiny atao hoe ota isaka misy atao hoe anio noho izany ny fiainan'ny asa ny fiainan'ny mpanoron'Andriamanitra dia fiainan'ny bebana isanandro sanaky fiainan'ny ekekeba fanapahan-kevitra ihany amin'ny ratsika tsy anao zany fa iverina amin'Andriamanitra ao amin'ny fiaina amin'ny ataony amin'ny asa olona vonona iverina amin'Andriamanitra amin'ny ataony amin'ny saina amin'ny fiaina Andriamanitra tonga hitady ny mpanona Jesosy fa tsy nitady olona maro ahoana le olombelona mpanota le olombelona marary le olombelona manana ny leso ny fiainany tiany Jesosy vonjena ka nomeny faramarina hanarinina olona mpanota rehefa manao azy na miainany heviny zay matao hoe zay manatona tsy mbola afaka mihitsy na inona na inona mpilena na inona na inona fahotana na inona na inona faharatsiny asainy Jesosy manatona azy le olona ary rehefa manatona azy dia izy no mahatamerana ny fanavotana sy ny famonjena azy tsy izaho velively no vovoto amin'ny azy fitadiana hamelan'ny olona ary zany ny tsy tsaratsarana izany izany eroan'ny fotoana fa asan'Andriamanitra zany fa ianao manakana ny azo fijaliany Kristy ny ankoka oposy ny azo fijaliany Kristy fa ny omeloina dia izay mandaka zao ny tatelo andimy fahasimbe folo zao ny tatelo fahatelo andimy fahasimbe folo le olona mandaka izany fanavotana nataony Jesosy izany fahasoavana nataony Jesosy Kristy izany zay ihany no lava zay tsy mino izy dia efa voaheroka raha teo satria tsy mino ny anarany zanaka lahitan'Andriamanitra izay mandaka izany avaran'Andriamanitra izany no ahita fahamanoloana mandaka
mila fanapahan-kevitra mila fanapahan-kevitra rehefa misy atao hoe anio dia manao fanapahan-kevitra zay matonga anio raha ianio feo anao dia aza manamafiny ny tena olan'ina zany le vaovao n'Andriamanitra mihitsy tsy hainy le vaovao mahafaly eken'ny Kristy mihitsy tsy hainy miaina azy haleluya tena edina omaly iny any mety antony fankarana akalaka faharoa fahaefapolotona na amin'ny andry fahadimapolotona na amin'ny andry sy sisa nefa le aretiny tary amin'izy vonatokana lomana amin'ny andry ao tokantrano miady amin'izany famanjary fo sisa tsy manana mena eny tsy manana ny asa sampaezana sy asaina atao isan'andro azonana ny fahamarina mpiaraka asaina ny asa isan'andro manao velo manao kademony isan'andro ataonao velo mamekatana mara eo narara samanekatana olona mbo amekatana samy karainana ny manarona marary le manalanao isaka mety vomalary kely raha kely aniny raha kely napaolokasa raha kely zany apolo satria tsy mety mihinana sy misotro ny rano jesosy zay tao hoe raha fanekena vaovao amin'ny fanivany mihitsy satria fana vaovao sy fo vaovao matonan'le manao anazy kamitianao an'tia ola miverina le manamay le nataotao deoteronomi toko fahatelo andeny fadimy amby folo enina amby folo sivy amby folo sokafy deoteronomi toko fahatelo fakiny andeny fadimy amby folo enina amby folo sivy amby folo deoteronomi toko fahatelo andeny fadimy amby folo fakeo hoe anisan'izay raha
amin'ny famariana vonona venao hijo hilaza hanamary ny fahamarina. Ny fahamarina dia miten'Andriamanitra. Satria monina mety hoe zao ny fahamarina. Dia lasa mandeha hoe manomboka soratra amin'ny mahamarina miteniteny zao hoe tsy zany fotsiny ny fahamarina. Fa ny fahamarina no ten'Andriamanitra avy any aminao. Zao ny lazain'Andriamanitra, zao ny vakitao baiboly. Zany ny fahamarina asaina paritao, asaina teneninao, asaina lazainao, ary ny fahamarina io manapaka ilay firenena. Fa tsy misy anarana hafa dia tia manolotra nomenany olona izay azahoantsika famonjena. Tsisy anarana hafa izy. Ary asaina Andriamanitra andramanao ny hery, andramaka izao fa tsara vao sambra izay olona miaraka aminy, izay olona mahatoky, izay olona mitoetra ao aminy, ary io ihany mahita izany fiainana izany. Ny fomba iainana io isany nomena an'io tsy amin'ny ray volana ray na hoe rehefa volana ray ahereny fa isan'andro san'andro mambola misy ny atao hoe an'io dia afaka mananatena ny fanavozana fanolora-teny io ianao dia miavao miatsara. Satria ny fo ataon'Andriamanitra aminao dia avozy isan'andro fo vaovao sy fanahy vaovao. Raha izay natsoka ohatran'ny mitsireka zao ny anatin'ny tampara ny anatina vaky rano. Rehefa miala miova ny mitsireka dia lasa angity. Tao anaty rano izy miaina taloha. Rehefa lasa angity izy dia miaina dia mividy. Asay voaverina anaty rano dia mividy. Tonga dia maneno maty. Le fiovana sain'Andriamanitra atao zany tsy mitovy amin'ny fiofolo. Eo tsara mena rana zany rehefa miofo izy dia manara-kirana teo aloha. Fa le voako dia mena rana lehibe mitombo le tao amin'ny kirana. Dia mitombo izy dia manary kirana hafa. Dia lehibe fa le voako avy eo dia inona foana? Mena rana. Mena rana zany ny voako. Na ny fony na ny saina na ny atao. Ary ray olona lazay fa miova Jesoa Kristy nefa manao fiainana mena rana. Manao velom-petoana-tena fa mifaritana maolina. Faritana amin'ny devoly amin'ny sakana. Ary zay tena olona antsika. Rehefa saina maloka dia politika miasa ny devoly sy ny satana no antsika. Fa satana atetsika. Sarang zay ny soratra masina hoe tatavana momba fa mitenina ramefa. Amena am'izao mivoaka ny asan'ny devoly sy satana zay ho veroverona. Tsy ny asan'ny devoly sy satana zay tsy hanao fa ny devoly sy satana sy ny miaramila. Ny fomba
fa tsy maintsy tokony tara fianao ny fiovaana sy ny fanovana ny fisoan'ilay fanahy masinao anatinao hamanome anao ny fanovana tamena koa ny fomba fijery ao fijery sia zao mananamely zao raha manao rakatra na manao vokatra na manao fanomezana inona ny ataonao vavatenenao Sungguh-sungguh dari mana ini percaya lagi. Sungguh-sungguh. Ini suatu saluran sana. Pakai sana. Jangan saluran sana we. Nanya, nan sama, nan kilo, yanis. Mas, kami mencoba mendistribusikan, kalau melakukan sampai harusnya dari awal ini, tidak ada hasilnya jadi sumpah, kasih kamu lagi, aman-aman, saya kamu aman-aman, saya mau punya ini kamu punya ini fakta, ini fakta ini kamu senang, kinan kamu Nilai malam-malam yang saya lakukan di Futsal, sesis, aham Farifana itu memang di sendiri ya kan? Ya kan? Lepun dan melakukan lawanan kasih tetapi
Boa marche. Zamanany amici. Raha sikapon'Andriamanitra ka velon'aina dia ho any ananana manao zaza nazaroa raha amici. Fa Andriamanitra zany rehefa manisy dia mianio eo anao ty mila manapa-kevitra anao ka zay zava-tao anio fao. Rehefa tsy vitanao io dia namana miasa maty. Zay mahatonga an'ilay misy tomboteny anankiray tamin'ny fipolo. Zao da zay le maneo azy. Tsy maintsy manao fomban-tsangatana ny anameloana zay rehefa manameloka ny namany ka tsy afaka mivalao azy. Ahoana? Tsy maintsy manao fomban-tsangatana ny anameloana zay rehefa manameloka ny namany ka tsy afaka mivalao azy. Ianao manamelomeloka ny namanao io zany na ao anatin'ny sambo na anaty samban'asa na ao anatin'ny fiainana mahafampona samy hafa. Io zany hoe tsy maintsy amin'ny fotoana tsy angatahana anameloa satria izay anoarana ny namana no anoarana Jesosy ianao. Efa manoatra ity zao efa iomanao iny amarana anao. Fa raha sanoa fa Jesosy maty no fahotanao dia ny faminampo zany zaotakela be olona zany mampaharina faminampo ty fahaveloanao any zany faminampon'Andriamanitra hitaka ao amin'ny tena fiainana ka namanao hevitra so misalasala eo fonao na ho fiekerenanao raha fa misy salasalanao dia tsy misy tenin'Andriamanitra tavela ho nanao. Mila manapa-kevitra mazava ianao ny an'ity mba hanao arak'izay Andriamanitra mba ho tanteraka ny fiainantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Man'Andriamanitra hoe voninahitra ho amintsika ny fiadanana. Eo tsy tivavaka ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra izany masina. Andriamanitra tompon'ny fiainana ianao. Andriamanitra marina ary mitaona mpanompa hiberaka mba ho amarinao. Tompo sotranao zay satria ianao no ampianatra tsy hitady-dalana anisy lalana eo amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hampamaray olon-dehibe amin'ny fankatoavana sy ny fanekenanao ny tompo sy mpamonjy. Rehefa tanteraka eo amin'ny fiainanay manko zany dia ho hitanay ny lamina zany fiadanana navelanao zany ka atonganay tsy ho resy ny devoly sy ny fitaka atao amin'ny andro-fiainanay rehetra. Tompo mandrenesy ny fivavakay. Tompo miainoa aza eny eo ny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ianao mahita ny bitsika ao anatin'ny fosiny saina ny fanahana. Ianao ivavaka-makina sandratra manoloana ny teninao izay mitarika ny hiazona ny fahamarinana fanambaranao teko ny marina sy ny fahamarinanao. Ndre saya itu benar-benar penampilan mereka ayo seneta au masinan na larno utungani atau ni itu punau meona